indraindray mora ny mijery ny hafa ary mahita ny fahaizany sy ny talentany dia mihevitra hoe wow, tena mahay raha ty olona ity, jereo ny zavatra rehetra vitany. Dia mijery ny tenantsika isika ka miteny hoe tsy vitako izany, tsy mana-talenta toy izany aho, tsy mbola nahavita be toy ny vitany aho. Ary mora be ny mampitaha ny tenantsika amin'ny olon-kafa. Dia manomboka kivy isika satria tsy manana ny talenta sasany ananany na tsy nahavita zavatra betsaka tahaka ny vitany. Matetika miteraka fialonana ny fampitahana, ary ny fialonana mety hiteraka fahatezerana, alahelo na lolo-po. Fantatsika nefa fa tsy izany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika satria ny fitiavana dia tsy mialona. Tia ny fahavalo mihitsy rehefa mampitaha toy izany ianao satria rehefa mampitaha ianao dia manomboka mifantoka amin'izay ananany ny hafa fa tsy izay nomen'Andriamanitra anao. Ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta nomeny ianao, hoy Petera, samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana, noraisinareo avy. Samy nandray fanomezam-pahasoavana ny mpino tsirairay. Aza mampitaha izay nomena anao amin'ny ananany hafa, fa mahaiza mankasitraka ny zavatra anananao ary angatao ny fanahy masina hampitombo anao hatrany amin'ny sehatra izay mbola ilainao tombony.